Resaka ny vaovao malaza any Allemagne amin'izao fotoana izao izay mahakasika anireo zatovy malagasy izay monina sy mipetraka any Allemagne nohony izay fitadiavana asa sy ny fitadiavam-bola izay mo no antony mahatonga anireo zatovy malagasy izay maro dia maro amin'izao ankehitriny zao monina amin'izay Allemagne izay. Fantatra fa tamin'ity herinandro ity dia nisy ny fanambarana tao amin'ny pejin'ny Kodila Maitsoambo ny mahakasika any fanararaotana aranofo izay mianjady amin'ireo ankizivavy malagasy any Allemagne any izay ataony ireo samy malagasy ihany mo no manao an'izay fanararaotana aranofo izay. Ka izay no fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasitsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Asa dino ny milike ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa any amin'ny sisy tomatawata gasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampandely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndawary. Raha miresaka an'izay fandehanana any Allemagne zay mo isika dia ny zavatra tonga ao an-tsaintsika avy hatrany dia ilay hoe manao opera ary mazava ho azy fa tsy maintsy izay daholy ny lalana izay tena farak'izay haingana ahafahany ankizy malagasy mandeha amin'izany tanàna Allemagne izany mba hitadiavana asa satria iara mahita fa ny eto an-toerana dia sarotra ny fitadiavana asa tsy vitan'izay sarotra izay mitady asa fa mbola tsy zarizary ny karama. Ary tsy vitsy amin'ireo tanora izay manana mari-pahaizana ambony dia mihahaka fotsiny fa tsy mahita asa rehefa vita fianarana izay. Ka aleon'ireo ankizy malagasy rehefa afaka baka dia mianatra miteny Allemagne izay ary manao formation kely dia avy hatrany mandeha amin'izay tanàna Allemagne izay mba hitady asa amin'izay fanaovana opera zay aloha ary tsy maintsy izay daholy no iengan'izy ireo mandrapaha ahitavan'izy ireo ny asa izay metimety aminy sy ny tokantrano moa ny sasany ho an'ireo izay tsara vintana amin'izany. Ka noho izany dia maro ireo zatovy malagasy monina sy mipetraka any Allemagne amin'izao fotoana izao noho izay fitadiavana izay satria mantsy ny fitadiavana no mazaka maniraka araka ny fitenintsika hatrany. Araka ny fantatra moa hatreto any Allemagne dia isan'ny firenena izay azo lazaina fa tsara ny karama ho an'ireo mpiasa izany. Na piasa madinika izany na ny antonontonony na ny piasa vaventy dia saingy tsara avokoa izay resaka karama izay. Ny any Allemagne ihany koa moa dia tena isan'ny manaja an'itony droit de l'homme itony amin'ny resaka asa izay. Ka izay indrindra no mahatonga an'ireo zatovy malagasy no mihamaro isan'andro no mandeha miasa amin'izany tanàna Allemagne izany efa hatramin'ny ela moa izany dia mandraky tiny androany. Toy ny malagasy rehetra moa rehefa mandeha amin'ny tanàna anankiray izay misy ny samy malagasy dia tsy maintsy mifampiantso ary mifampiresaka amin'ny hoe torolalana sy ny torohevitra madinidinika mba tsy hahavery na ihany koa mba hanamora ny fitadiavana asa amin'ny tanàna anankiray izay andehanana indrindra fa ny any ampitan-dranomasina any dia ny malagasy samy malagasy no matetika mifanampy amin'izay fitadiavana asa izay. Ka tao anatin'izay fanampiana samy malagasy izay hatrany moa no nahatonga anireto zatovovavy izay voatonga tany any Allemagne voatsela nandeha nitady asa amin'izay fanaovana opera zay moa dia niezaka nifandray tamin'ireo zatovy malagasy izay efa tany an-toerana efa hatramin'ny ela ary nilaza moa ireo zatovy malagasy izay efa tany an-toerana ireo fa mahita an'izay asa izay ary mahavita manamora ny fitadiavana an'izay asa izay satria asa mantsy ny tedavina. Ka avy hatrany ireto ankizivavy malagasy ireto dia niezaka nanakaiky kokoa an'ireo zatovolahy malagasy izay efa azo lazaina fa tompo tanàna any Allemagne satria izy ireo dia efa ela no nipetraka sy monina tao amin'izay tanàna Allemagne izay. Tsy nanampony ninona ireto ankizivavy malagasy ireto ary tsy nanana eritreritra hafahafa tao ambadika an'izay fifanampiana izay ho ataony ireo zatovolahy malagasy amin'izy ireo amin'izay fitadiavana asa izay. Iny ary fa rehefa nifanao fotoana dia nadio ny sain'izy ireo ary lasa nanatona an'ireo tsy farany mba hifanampy amin'izay fitadiavana asa izay satria samy malagasy tokoa moa raha teo ka samy any an-tany lavitra rariny sitsiny raha toa ka hifanampy. Rehefa nanantena an'izay fifanampiana izay moa ireto ankizivavy ireto kinanjo anefa tsy izay ny zavatra nanjo azy ireo rehefa nifanerasera elaela tamin'ireto tovolahy malagasy tany an-toerana ireto fa ny sainy ratsy ny tao ambadika an'izay hoe fanampiana izay
satria efa vita kajikajy daholy ny paikadiny reto zatovy malagasy vitsivitsy tao an'Allemagne reto fa hanararotra an'ireto ankizivavy malagasy reto amin'ny resaka firaisana aranofo. Lavitra ray aman-dreny tokoa moa any Allemagne ireto ankizivavy reto ka tsy dia misy mpiaro loatra ary mety izay no nahatonga an'ireto zatovy malagasy reto no nanana eritreritra ratsy amin'izay fanararaotana aranofo izay. Tsy vitany nanararaotra aranofo ihany ireto ankizilamy malagasy reto ho an'ireto mpiray-tanindrazana ireto fa mbola teo ihany koa ny fanalambaraka isan-karazany izay namoronan'izy ireo groupe mihitsy tao amin'ny Facebook sy groupe WhatsApp moa izany mba ifampiresahany iretsy izay samy tsy mahatody any an-toerana iretsy amin'ny fanalambaraka ireto ankizivavy malagasy reto izay monina sy mipetraka any Allemagne amin'izao fotoana izao. Ka manoloana izany rehetra izany dia samy nalahelo ny tsirairay tamin'ireo ankizivavy izay tratra n'izay fanararaotana aranofo izay ka avy hatrany ny taraina tamin'ireo olona izay sokajian'izy ireo fa olon-dehibe na ny tsy tao an-toerana aza dia nandefasan'izy ireo hafatra mba hanaovana publication an'izay fanararaotana aranofo izay mianjady amin'iretsy ankizivavy malagasy ao Allemagne amin'izao iretsy. Ka tapakevitra iretsy farany fa handefa hafatra tany amin'ny koto lehilahy Maitsoambo mba ho publieny koto ao amin'ny pejiny ao satria ny pejiny koto moa dia iaraha mahita sy iaraha mahalala fa be mpanaraka indrindra fa ny malagasy dia tena isan'ny manaraka an'izay pejiny koto lehilahy Maitsoambo izay. Talohany hanaovany koto an'izay publication izay moa dia nilaza ikoto ary nialatsiny indrindra amin'ny mety ho izay tafitohina raha mahita an'izay fanaovany publication mahakasika ny fanararaotana aranofo izay mahazo an'ireo vavy malagasy any Allemagne amin'izao fotoana izao. Ary nanao antsoavy moa izy ho an'ireo izay masovo malagasy izay monina sy mipetraka any Allemagne mba hijery fotony izao raharaha mianjady amin'ny ankizivavy malagasy any Allemagne amin'izao fotoana izao fa tena toy ny tongotra vakivaky ho hihatrany koto sady marary ny mahamenatra ny zavatra tahaka an'izao. Ndeha hitady vola sy ndeha hianatra no ialana tanàna nefa dia sainjolamboto sy saina baribary sy saovazy tahaka an'izany no afitsika an'ireto tsy mataotody reto ho hisatrany ka mba misaina ihany melohany anao zavatra ary mba matahora an'Andriamanitra fa aza falifaly ho baikony vody fotsiny fa ny saina dia arina. Ataoko fa samy natera-behivavy ireny ankizilahy izay manala baraka ny ankizivavy malagasy any Allemagne amin'izao fotoana izao ary samy manana bavy ihany koa ka tsy tokony hifanao an'izany. Matetika mantsikoto milaza ao amin'ny pejiny ary manakina lava foana an'ilay hoe ny anareo côtier sy côtière dia tsy manana saim-pantatra hafa ankoatra ny mampandihy vody sy mampideradera an'izay fitombenana zay no ataonareo rehefa tonga aty andafo izy fa tsy mba mianatra ary tsy mba misaina ankoatra n'izay fanaovana baolina izay. Fa tamin'ny tendray nitoraka ity kosa dia tsy ny côtier no nanao an'izay zavatra izay aoka hazava tsara fa ry zareo zatovovavy avy ao fovoan-tany sy ny zatovolahy avy ao fovoan-tany no nisy ahoany ity tranga izay malaza any Allemagne amin'izao fotoana izao ity. Ka asa raha ahoana ny fitsikarany koto izao zava-misy izao ka izay moa tsara ihany ny manamarika fa rehefa misy ny sangan-dravatra tahaka an'izao dia manentana ny rehetra mba ho mailo hatrany amin'izay olona milaza fa hanampy sy ny milaza fa ho namana izay fa matetika ireny olona ireny dia misy tetry-dratsy foana no ambadika an'izay fa misy kosa ireo sasany dia tena ao anatin'ny fony tanteraka ny fanampinanao ary tena ampitiavana no anaovany an'izany. Izay moa no masaka azona roso tompoko lasy tompoko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny video antsika ary tsarovatra hatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba afanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa any amin'ny sesa sy tomatahotagasy. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.